Za maraka tatandrasa kady tany Jesosy Kristy zay natolotsy ny lanitra avy any an-danitra. Zany hoe efa nisy ny fifidianana tany an-danitra, lany boakany aho ary voahositra ho mpanjaka sy ho filoham-pirenena. Zay zao vao nanao déclaration teto Madagasikara am'izao hoe hifidianana aiso. Ka eto dia mampanantena anareo vahoaka fa betsaka ny zavatra rehetra zay nomanin'i Jesosy hagnavotana tanteraka zao firenena zao, hagnafahana ny Madagasikara. Efa kompleto ny matériel rehetra, efa kompleto an-tanako ny fitaovana rehetra hamonjena ny Madagasikara. Ary zaho milaza aminao fa vitako ny magnafaka ny Madagasikara, vitako ny mampiova ny tantarany Madagasikara, vitako ny manafaka tanteraka ny Madagasikara. Antony satria zaho miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Hafa ihany anie ny candidat natolotsy Jesosy, hafa ihany ny candidat miaraka amin'ny Jesosy. Ka mampanantena anareo aho. Raha zavatra hanomanako fagnafahako ny Madagasikara efa complet amin'izao fotoana izao. Resaka matériel efa complet. Ary zao hitanao zao, efa nanomana fitaovana maro samihafa hanavotana ny Madagasikara. Indrindra fa tsika mpitantsaha. Efa misy resaka fitaovana, resaka tracteur amboarina, tracteur bulldozer sy ny karazany. Fa tsika hanao décapage tendrombohitra, ataontsika décapage dôly tany rehetrarehetra aminao famokaram-bary tsika. Atao kanaly, misy kanaly-ndrano marobe zany hatao eto Madagasikara. Sady eo koa hanoronana resaka soto-dô jirama. Zany hoe ho fenona siny be ndrano eto. Dia hamerina amin'ny tany ho maitso zany tena tanjoko. Dia ao koa ny resaka fiompina. Efa complet koa resaka fiompina amin'izao fotoana izao. Efa misy karazana biby marobe zany no manay miaraka amin'ny dokotera be da be zay hanao fitsabonana io sady tezan'ireo biby ireo. Tsy ho ela dia ho lasa paradisa i Madagasikara. Ho afaka i Madagasikara. Satria efa voasoratra hoe raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa i Madagasikara. Ka eto raha izaho lany filoham-pirenena dia hiova ny tantaran'i Madagasikara. Ka izay mahatonga zaho hoe fidio aho. Fidio. Fa raha lany zaho hiova ny tantaran'i Madagasikara. Zay nge mahatonga ny devoly amin'izao fotoana izao tsy faly. Tena romotra amiko satana amin'izao fotoana izao. Ino zavatra nataony zareo? Namoazy ireo didy zao. Hoe didy fampisamborana, didy madadare, tsy maintsy katsaina. Rehefa anao fa misy didy any ampigadranao, dia ianao fa tsy afaka milatsaka tsony satria olo fagadra. O zalahy, nganareo noho ny fidinaka, vahoaka ny tompony teny farany fa tsy nareo. Na ino didy nalatsaka nareo? Eno koa ny didy nalatsaka nareo? Hitako. Fa ireny tsy mahasakana aho foloan'ny Madagasikara reny. Na handatsaka didy firy ireo tribonaly rehetra, tsy mahavoasakana ahy zany. Vahoaka ny tompony décision. Dia hoy izy nareo zany gadraina zany zaho so amin'izay nareo mpanao politika mpamotika firenena foana zany hitondra. Dia aleo le iraka Jesosy zany gadrao fa igny le iraka hanavitsy ny Madagasikara. Aleo gadrao malakilaky igny dia handatsao didy. Miangavy anareo vahoaka aho, arovinareo. Fa iry satana mitady hanagadra gadrainy zareo zany aho so amin'izay tsy afaka milatsaka filoham-pirenena. Amin'izay zareo devoly foana mitondra an'ity tany ity, hamotika anareo vahoaka. Zareo nge hamotika anareo ny tanjony, hanao sorona anareo foana. Ka eto ary vahoaka, tonga zaho iraka Jesosy. Ampionareo aho fa miady rery. Reto devoly reto mitady hanambotra ahy foana, hampigadra ahy. Gadrao andatsao didy, fa misy didy marobe nalatsaky zareo any. Hampigadrana ahy so amin'izay zaho tsy afaka milatsaka filoham-pirenena intsony. Fa zaho milaza aminareo, nareo vahoaka ihany ny tompony teny farany. Rehefa nareo vahoaka milaza hoe io ny filohanay, dia efa tsisy azonjareo taona dia nandatsaka didy azy zareo. Ka fidio fa hanavitsy anareo aho, hamonjy anareo aho miaraka amin'ny Jesosy, hanafaka ny Madagasikara. Izay sy Jesosy hitsinjo anareo. Fa efa ela zay tsinjo azo lena nahazo antsika zay. Efa mafy loatra zalahy fijaliana nahazo antsika zay. Ka raha tonga koa niraka Jesosy hanavitsy ny Madagasikara, nda ho arovinareo aho. Arovinareo aho fa be da be mitady hamono ahy amin'izao fotoana izao. Mercenaire firy mitady hitifitra ahy. Fanjakana hampigadra ahy. Satria tsy tiany zareo hilatsaka filoham-pirenena satria hanavitsy anareo. Fonjeonareo vahoaka aho, ampionareo aho fa hiaro anareo. Raha zaho lany filoham-pirenena, hagnavitsy anareo aho ary hananatra anareo. Zaho tena hanome rariny anareo. Ka misaotra anao magnaraka izay fandaharana zay. Makasitraka.